Naiza misy anao eto Madagasikara dia fifaliana anay atao amin'ny météo Madagasikara trano mandroso anao amin'ny alalan'ny fandarana météo miarahaba tompoklasy tompovavy. Misy tangoron-drahona mandalo atao amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara ato izay hitondra orana betsaka. Etsy andanin'izay dia hikorotana ihany koa ny atmosfera amin'ny distrikany Nosy sy Samborano iny ka dia mampiomana antsika mponina amin'ireo faritra ireo fa isy ny orana tandrifin-drahona mety arakotrika ary ena mendalana izany afaka 2.70 ho avy. Manarak'izay ihany koa dia mafimafy ny fitsokan'ny rivotra amin'ny faritany Antsiranana tahak'izay ihany koa eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava ary ny distrikany Tolaniazo. Mahakasika ny maripana tao anatin'ny 3 andro ho avy indray rafitinina dia ny voamaraina sy ny amin'ny fiafaran'ny tolakandro no somary angatsiatsiaka fa ny amin'ny atoandro kosa dia mafana ny andro. Avy hatrany ary dia atombontsika amin'ny toetry ny andro no vinavinaina ao amin'ny rapitso sabotsy fa 4 ny volana septambra 2022 ho amin'ny maraina dia anorana manomboka amin'ny faritra Sava mipakatra ny Toamasina Indy. Andrahoana kosa any Diana, Sofia, aloatra mangoro ary ny ilany atsinanan'ny Avoatany Ray Manontolo. Ifandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitohy hatrany ny orana somary malefadefaka ny amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny. Anorana tandrifin-drahona mety arakotrika kosa any Diana sy Samborano ary Nosy be. Andrahoana ny andro ny amin'ny faritra ny Avoatany fa mety arahana orana tandrifin-drahona malefaka izany ny ilany atsinanan'ny Analamanga sy Vakinakaratra. Ho maina kosa ny andro any akafa. Mahakasika ny maripana indray dia ny ambany indrindra zao hitantsika amin'ny sary dia 10 degré Celsius any Vakinakaratra. Ny ambony indrindra kosa ny tolakandro dia 4.30 degré Celsius any Mahajanga sy any amin'ny distrikany Maevatanana any. Ho amin'ny alahady fa 5 ny volana septambra 2022 indray dia mbola hitohy malomaloka hatrany ny andro ny amin'ny ilany atsinanan'ny faritry ny Avoatany fa hisava mendala izany ny atoandro ary hiverina andrahoana indray ny amin'ny takariva. Anorana tandrifin-drahona mety arakotrika ny tolakandro any Nosy be sy Samborano ary ho maina ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny maripana indray araka ny efa voalaza teny am-piandohana dia ny voamaraina sy ny amin'ny takariva no somary angatsiaka ny andro fa ny amin'ny atoandro dia mafapana. Manodidina 12 hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana ny maraina aty amin'ny Avoatany. Ny ambony indrindra dia mbola 4.30 degré Celsius hatrany ny tolakandro any amin'ny faritra avaratra rehefa ny Madagasikara iny. Ho amin'ny alatsinainy fa 20 ny volana aprily dia hitohy hatrany ny orana malefaka any Antalahy, Analanjorofo ary Mahazo amin'ny faritra atsinanana. Andrahoana ny amin'ny voamaraina ny ilany atsinanan'ny Avoatany fa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa. Hitohy hatrany ny orana tandrifin-drahona mety arakotrika fa malefadefaka ny any amin'ny faritra Nosy be sy Samborano iny. Mahakasika ny maripana indray dia somary misy fidinany ny aty amin'ny Avoatany manodidina 12 hatramin'ny 15 degré Celsius izany ny tolakandro. Ny any amin'ny morontsiraka kosa dia manodidina 17 hatramin'ny 4.30 degré Celsius ny amin'ny tolakandro hatrany. Tahaka ny mahazatra antsika isaky ny zoma tahaka izao dia iny romenantsika ny vaovao mahakasika ny tahafahalotony-rivotra ambany izany amin'ny ankapobeny teto Antananarivo nandritra ity herinandro ity ary manodidina na ambany ny fiatran'ny OMS avokoa ny rehefirehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro ho avy indray dia vinavinaina mbola izany ho ambany hatrany amin'ny ankapobeny ny tahafahalotony-rivotra eto Antananarivo. Dia izay raha météo azona tolotra antsika ho amin'ity androany ity mirary antsika hanao farany herinandro mahafinaritra. Veloma tompoko.